Ao anatiny resaka fanampoizinana ara-tsakafo dia ireto voalazanarana manaraka ireto dia sombisombiny amin'ireo izay voalaza fa namoy ny ainy tao anatin'izay resaka fanampoizinana ara-tsakafo izay niseho tao Antananarivo renivohitra izay hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampy andrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toy ny lera raha fanampoizinana ara-tsakafo hatrany no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia ndao aloha ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tranomay teny Nanisana, misy tranomay teny Nanisana ny tolakandro ninomaly iny. Mitatra be ny afo raha ny filazan'ireo nanatry maso. Hatreto dia mbola tsy fantatra mazava izay antony nahatonga ny firehetana fa ny tranomay kosa no tazan'ireo olona mpandalo rehetra teny Nanisana izay hatrany. Mahakasika an'ireo olona izay ninona godrogodro tany Toamasina indray efa nahazo fitsaboana avokoa ary efa misy afaka mody ireo olona enina izay tratran'ny fanampoizinana ara-tsakafo tany Toamasina tamin'iny androny afaka omaly iny. Ny amin'ny mahakasika an'ireo olona izay tratran'ny fanampoizinana ara-tsakafo sy ireo namoy ny ainy dia ireto manaraka ireto no anarana izay niverimbirina tao anaty tambazotra sosialy Facebook tao izay sombisombiny tamin'ireo izay namoy ny ainy vokatr'izay fanampoizinana ara-tsakafo zay. Lasa tao anatin'izany i Narindra Raharonosy kely mbola toy nilay fanampoizinana ara-tsakafo izay nisy teny Amerika Sinina ihany. Nodimandry ihany koa i Ketch raha ny vaovao izay miparitaka tamin'iny androny omaly ariva iny dia nodimandry ihany koa i MC Ketch fantatra ao amin'ny tontolon'ny dihy izy izay anisan'ireo namonjy ilay anniversaire teny Amerika Sinina ary tratrany empoisonnement ihany koa. Nentina notsaboina teny amin'ny hôpitaly saingy izao nindosiny fahafatesana izao ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo izao. I Nick Mathieu indray tovolahy vao 20 taona monja dia maty tao anatin'izay fanampoizinana ara-tsakafo izay ihany koa. Naneo ny alahelo ny mpanakanto tahiry hoy izy tao ampejiny tao. Marary ny foko tena zazakely mbola 3 taona ianao no hitany taty farany. Tena tsy vaninkolona izay nanapoizina ireo olona ireo. Mangataka ny fanjakana mahefa mba hitady sy hamoaka ny marina amin'ity tranga ny fanampoizinana izay niseho teny Amerika Sinina izay hatrany. Ao anatiny lasa ihany koa iaina Rabe Mahery izay nalevina Enitos ny novo mangatsikany taoriany nitondrasana azy teny am-piangonana ka nanaovana veloma farany amin'izay vata mangatsikany izay. Tena mbola maro ireo izay tsy voatonitsika ato anatin'ity vidéo ity fa ireo zany no sombisombiny amin'ireo izay voalaza fa namoy ny ainy vokatry ny fanampoizinana ara-tsakafo izay nahazo azy ireo nandritra izay lanonana fankalazana ny anniversaire izay nanasany intompona anniversaire azy ireo teny Amerika Sinina izay. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe disadisa-piarahamonina sa resam-pianakaviana no nahatonga izao fanampoizinana izao. Fanontaniana izay napetraky ny ministra délégué eo anivon'ny gendarmerie. Nampiova ny fitondrana ny famotorana ny valin'ny fizahana medikaly hoe poizina ankitsirano no nataon'olona tao anaty sakafo no nahafaty ireo olona 80 ireo. Heloka bevava izany raha ny voalaza ny fehezan-dalàna famaizana. Efa mandroso be ny famotorana amin'izao ka havoaka tsy ho ela amin'ny hainao manjery ny valin'izany rehetra izany. Izay manakolazaina dia aoka hanatona eny amin'ny toby ratsy mandrava fa eny no misy ny foibe izay mpanao famotorana mahakasika an'ity raha ity amin'izao fotoana izao. Miandry ny fikazakazany izay famotorana izay avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao mba hamantarana ireo rehetra tompon'antoka amin'ity resaka fanampoizinana ara-tsakafo izay nahafatesana ain'olona maro dia maro tao Antananarivo renivohitra ity.
fa ho an'ireo niaram-boina sy ho an'ireo manamanjoky kosa dia aza misosoka alahelo intsony ainganeo tsara levenina ny maty fa ny mpanao raty tsy maintsy ho tratra foana na hoela na hoaingana izany ary na dia hiezaka hiavana sy hialokaloka ao ambadika an'izaniza aza ianao fa ny ratsy atao dia tsy maintsy mipoitra foana satria ny marina tsy mba maty. Ny paritaka be indray mantsy tato ato zay tao anaty majoritserasera Facebook tao fa misy ireo lafarinina izay simba no sady efa nogiazan'ny fanjakana dia mbola misy ihany ireo izay sahy manodikodina azy ireny mba ho avadika vola sy ho asera any amin'ireny toeram-pivarotana samihafa ireny nefa dia tokony ho entsitra ny fanaraha-maso an'izany ary tsy tokony atao izany fa lasa manome poizina ny hafa raha toa ka misy ireo olona izay tsy mahafantatra ka mividy sy mihinana anireny ary mety hivadika an'ity resaka empoisonnement na ihany koa resaka fanapozinana ara-tsakafo ity zany raha toa ka tsy misy ny fandraisana fipetrahintsitra ny amin'ny mahakasika an'izay. Aoka tsy hifamono isika samy isika ary aoka tsy ny vola no hibaiko atsika satria mantsy matetika no io fitiavantsika vola diso tafahoatra io na ihany koa ny fitiavana manao serasera maizina isan-karazany io ihany no mahatonga isika indraindray lasa mifamono amin'ny trangan-javatra tahaka antony. Ekena fa sarotra ny fiainana ary ekena fa mila vola avokoa ny rehetra fa ny serasera sy ny fanomem-poizina kosa dia tena tsy clé ka aoka tsy famitapitaka isika samy isika fa iaraha mahita sy iaraha mahalala amin'izao fotoana izao fa tena sarotra ny fiainana ary mafy io fiainana izay ilalovan'ny malagasy amin'izao ankehitriny izao io satria ny karama tsy miakatra nefa ny fandaniana miakatra ary mioampampana isan'andro vaky izao hany ka lasa miditra tsosa foana ny ankamaroan'ny malagasy isaky ny fandraisam-bola izay ary tsy vitsy amin'ny malagasy ihany koa moa efa tsy mahita asa amin'izao fotoana izao na ny hoarapaka aza dia efa manahirana ny sasany. Ka noho izay dia mila mifanohana isika ary mila mifanampy isika ary mila mifankatia mandrakariva isika fa tsy vaholana mihitsiny izany hoe ndeha hifamono noho ny fialonana na ihany koa ndeha hifamono noho ny disadisam-piarahamonina sy ny halakobika tsy tiako tarehy izay fa izay leotetsaina izay tsy mampandrosoantsika hatramin'izay nefa dia mbola maro amintsika ihany no miaina ao anatin'izany mandraky tiany androany. Izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko laza tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko laza tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.